Mampitombo ny fifandraisana misy eo amin'ny Madagasikara sy Etiopia ny fisokafan'ny sidina mampitohy ny firenena roa tonta nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny talatalasa teo izany sidina izany nanana hafatra ny hoentina ho an'ny rehetra ny filoham-pirenena Erajonary Mapianina nandritra izany. Sidina voalohany tsy mampitohy ny Madagasikara sy Etiopia no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny talata fa 20 ny volana marsa lasa teo. Ny filoha Erajonary Mapianina no nisantatra ity sidina voalohany ity avy any Addis Abeba raha avy natanteraka fitsidiham-panjakana tany Chine sy ny délégation notarindry. Lalana iray entina manatsara ny fifandraisana sy mampiroborobo ny fampandrosoana hoy ny nambarany izao fisokafan'ny Madagasikara amin'ny firenena hafa izao. Sidina voalohany izay ampitohy ny Addis Abeba amin'ny Antananarivo zany dia mirary ny ambiazan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Ethiopian Airlines satria dia divertika fa sady ampitombo isan'ny mandeha maka Madagasikara zany isan'ny mpizahatany ao Madagasikara zany ditona fambiazana eo amin'ny lafiny fizahantany sy fampandrosoana ny firenena. Raha momba ny zotra mampitohy Antananarivo sy Addis Abeba kosa dia mbola mijanona ho sidina 3 isan-kerinandro hatreto no tratrarina saingy sidina iray isan'andro no tanjona hoy ny ministry ny fitanterana. Zavatra fantatsika Addis Abeba amin'ny manomboka izy zao dia 3 vols par semaine. Rehefa avy iandy ihany koa izy ny fiverenan'ny Madagasikara ihany koa amin'ilay plan de redressement dia afaka manao fanarahana ny Ethiopian Airlines sy Air Madagasikara mifanampy sy mifanohana. Ny tanjona dia ny aingana ny Chine vol quotidien amin'ny Antananarivo sy Addis Abeba. Zay ny tanjona. Ary eo anatin'io dia afaka tsara no manao voucher iarahana Ethiopian Airlines sy Air Madagasikara. Mampitohy ny Afrika amin'ny firenena maro maneran-tany ny Ethiopian Airlines, anisan'izany ny Chine, États-Unis ary koa Europe.